fa izay rehetra manatra tena no ahitsy ary izay manetry tena no asandratra. Lioka toko 4:40 andiny 1:40. Nampananten'Andriamanitra fa hanome voninahitra ho an'izay olona vonina etry eo ambany fanatrehany. Mosesy ohatra dia nangataka io fanatrehany io, namaly amin'ny fahafelon'Andriamanitra ary laza fa nitavako no andeha ka nomenao fitsarana. Nahazo hery Mosesy, nahazo toky izy ary indro lasa nanakaiky bebe koa an'Andriamanitra ka sa nangataka fitahiana ambonimbony kokoa noho izay nangatahany, dia ny hoe ny mba hampahitanao ny voninahitra. Nanao izany Mosesy, nanao fangatahana io izy mba ahafahany mamita ny andidy napetraka amin'ny iraka nankiny Tompo aminy. Tsarovy fa ilaina ny herin'ny Kristo, ilaina ny fanampian'Andriamanitra amin'izay andraikitra sy adidy tanterahantsika rehetra tahaka nataon'i Mosesy. Izao Andriamanitra dia mikatsaka mandrakariva izay mahasoa antsika isan'andro. Miezaka izy ny hamaly ny fangatahantsika rehetra tahaka nataony tamin'i Mosesy, ka ilaza koa hoe Jehova handalo eo anatrehanao. Nanome antoka mantsy ny Tompo ny amin'ny fanatrehany ho ahy soanao ihany koa, ary indro fa vonina hanome fahafaham-po ho an'izay mitalao amin'ny mandrakariva. Maniry indrindra hanolotra ny tsara indrindra Andriamanitra ary hanome izay mahasoa rehetra takinao ho amin'ny fanompoana azy. Anio dia tsarovy fa vonina hanafy ny voninahitrao Andriamanitra. Tiany hitantaratra aminao ny voninahiny sy ny heriny rehetra, ary indrindra manampy izany dia vonina hanome ny fahendrena ho anao izy tahaka ireo nataony tamin'i Daniela sy ny namany rehetra. Raha toa ka manana fo mihetry sy toritory ianao ary manampin'izany rehetra izany, dia vonin'Andriamanitra ny hiaro anao amin'ny ratsy rehetra eo amin'izao tontolo izao. Raha fitinina dia izao, vonin'Andriamanitra hanandratra anao, hametraka anao ho faneva eo amin'izao tontolo izao, hanandratra anao ho ambony noho izao tontolo izao, ary indrindra indrindra dia ny hoe vonin'Andriamanitra hanafy ny voninahiny manontolo ho anao ka ahatonga anao ahatsapa ny fiaraha-miasa sy miara-mandeha aminy. Fanirinao ve ianao izany fanandramana izany? Maniry ve mba ho toa aminao izany rehetra izany? Asaiko anao hiaraka hivavaka isika. Ray malalo ankehitriny dia indreto izahay mahatsapa izany fanandramana sarobidy nataon'i Mosesy izany. Nangataka izy dia namaly ianao. Nitalao izy dia nomenao azy ny fahafaham-po rehetra. Tompo malalo, tanterao amin'ny mpanaraka ny fandaharana izany afatra sarobidy izany, ka anao tahaka ny Mosesy koa izay atoky sy lefitra aminao. Maniry izay Tompo, fanao voninahitrao ny mpanaraka ny fandaharana, ny fianakaviana rehetra izay manontolo ka ho anisan'ny faneva hitondra ny voninahitrao eo amin'ny tontolo misy anay rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.